Mampikaikaiky ny maro tokoa ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny ilany atsimo iny indrindra moa fa ny eo amin'ny tanàna Amboasary atsimo ao eo anatrehan'ny zava-mitranga nanambarany teo anivon'ny teny miram-pirenena fa misy ny solitena avy eo anivon'izany parlemanta izany mitahiraka any amin'ny ilany atsimo iny. Raha vonisy tokoa io tsy fisian'ny resaka fandriam-pahalemana any atsimo io indrindra ny fifandonana tao Andranomdamba ao anatin'ny distriktan'ny Amboasary dia nanao intervention avy hatrany izahay sy ny vaovam-bahoaka niaraka tamin'ny député de Madagascar ny Amboasary atsimo nanaitra ny gouvernemanta mazava ho azy fa ny asan'ny parlementaire dia mpanao lalàna sy manaitra ary miara-miasa amin'ny ny gouvernemanta zany hoe ny exécutif isaoranety ny gouvernemanta satria raha vonisy ny intervention nataony sy ny vaovam-bahoaka avy any anatin'ny faritany Tuléar indrindra dia nisy ireo miaramila zay nalefa tany misy zato nalefa ny gouvernemanta mampandry ny tany sy manao zay zavatra hampisy le stabilité ao anatin'ny ty district ny Amboasary na ny faritra Atsimo. Manarak'izay dia fomba ihany maha institution ity antemera-pirenena ty dia hisy ny délégation hankany Atsimo satria misy eo amin'ny raikamby roanjato sy arivo ny olo tsy manan-kialofana noho ny hetraketraky nataon'ny sasany fandoroana trano tao Andranomdamba.